samahazo ny tombotsoany na ny mpitatitra na ny commune ao anatin'izany filanjana rendrina vaovao ho an'ny fiarakaretsaka izany. Ho an'ny fiarakaretsaka aloha dia isy ny dokam-barotra izay ho lanjaina ary hoentiny mandritra ny fitateran'ny mpitatitra ny mpanjifa ary rehefa aveo kosa ny commune Antananarivo renivohitra dia azo ny anjara ihany koa. Ya, mirabantsika rehetra aloha voalohany indrindra tonga dia raisiko ilay tenenin'ny directeur teo amin'ilay hoe nanaiky izahay. Marina tokoa fa nanaiky izahay ary eto dia tiako hatsidika ny amin'ny hoe tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana ary taoriana ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra dia nanaiky tokoa izahay ny amin'ny hoe ilanjany ity lanterne vaovao ity. Ny antony dia tsotra ho anay eto anivon'ny FTAR na ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra. Fantatritsika tsara fa olana lehibe ho anay atao anatin'ny taona maro ity resaka taxi tsy ara-dalàna na ny antsointsika hoe taxi clandestin ity. Rehefa nijerenay ilay lanterne naseho an'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo niaraka tamin'ny prestataire dia hitanay fa ho sarotsarotra kokoa zay tsy teny hoe sarotra be hoe sarotra kokoa ny andikan'izao lanterne izao raha mihoatra amin'ilay lanterne teo aloha ka dia irika iray fomba iray ahafahana zany manadio ny sehatry ny fitaterana taxiville eto amin'ny tanàna Antananarivo izany ity fanoloana lanterne ity izay araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra teo moa dia omenanay maimaim-poana le izy ka izay zany ny antony nanekenay an'ity tetikasa izay aroso ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny prestataire ity. Etsy andaniny dia nanaiky ihany koa izahay satria misy koa ny teboka maromaro izay nekeniny eto anivony ny fiadidinana tanàna Antananarivo miaraka amin'izao ataontsika hoe fanoloana lanterne izao. Eo ohatra ny fanekenany amin'ny hoe rehefa mipetaka soma tsara io lanterne io dia hoesorina miandalana ilay soratra taxi izay isan'ny tena mampitaraina ny mpikambana ao aminay ny fisiany soratra taxi iny. Eo ihany koa ny amin'ny hoe hoafainganana ny resaka fikarakarana ny licence mutation ana licence satria izany zany dia isan'ny mampitaraina ny mpikambana mpanao an'ity asa fitaterana taxiville ity ka rehefa ny fampiresaka rehefa ny fampidinika dia mahita tombony ny andaniny ary mahita tombony ihany koa ny ankilany dia izay zany ny antony nanekenay an'ity tetikasa izay aroso ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo ity. Tsy maintsy miara-miasa ny fivondronana miaraka amin'ny commune tsika ka araka ny talentany teneniny teo dia iry zareo no nampiantso anay zany ary ny fampidinika ary hoe fetina hanatsarana amin'ny asantsika izy ity. Somary hitatsika ilay somary lehibehibe any nefa ny hitatsika angamba fa miezaka zany ny commune nampiahantsika voalohany eto amin'ny Antananarivo renivohitra nanolotra zavatra tsara zao ka indro le izy zany ho avoaka le izy dia samy hitandrana an'le izy daholo tsika ary zavatra araka ny teneniny namana teo fa isan'ny zavatra ray edina amin'ireo mpanao taxi tsy ara-dalàna zany izy io ka manatenantsika namana rehetrarehetra zany hiara-iasa zany amin'ny fanatsarana ny asantsika amin'le izy fa minotsika fa hampandroso antsika le zavatra le ho atolotry ny commune antsika io zany. Tany am-boalohany dia nipetraka ny aiabetsaka tamin'ny mpamily taxi zany amin'ny fanoloanan'le lanterne satria betsaka ny aya hoe evoaingana mividy lanterne dia visolonay ny lanterne dia nefa notsy ny fampiresahana moa tamin'ny mpandraraha dia raikitra ihany zany fa omena maimaim-poana io lanterne io ary manarak'izay ihany koa dia betsaka ny tombontsoa azon'ny taxi ao anatin'izy io satria voalohany indrindra araka ny efa mivoizin'ireo izay fandimby fitenenana teo dia ny fanafoanana an'ilay clandestin. Betsaka ny ezaka efa nataonay zany hatramin'izay ananiliana an'ireo le mpijirika mangalatra ny asana taxi ireo fa tsy foana le izy hatramin'izay ka ty zany anisan'ny antanatohatra anankiray izay tsy ahafahana manao antsony le clandestin satria manomboka eto ny taxiville zany izay tsy milanja n'ity lanterne lehibe ity dia tsy azo hitana antsony le couleur base crème fa tsy maintsy mandoko avy hatrany ny fiarany izay tsy manana n'ity lanterne lehibe ity. Manarak'izay ihany koa ity lanterne lehibe ity zany dia tsy mba ohatra le lanterne kely teo aloha izay tamin'ny fotoana nizarana iny dia nalaza mihitsy ny fanaovana opération na lanterne fangalana lanterne sy fivarotana lanterne teto Antananarivo amidy 500 000. Ity lanterne ity nefany tsy azo angalarina tsy azo ataon'izay intsony satria misy hologramme io ary misy piso miaraka amin'io zany hoe ny fiara izay misy an'ity lanterne ity zany dia natokana ho an'ny fiara anankiray io
enregistré daholo a visite technique ny assurance ny adresin'ny tompony ny adresin'ny chauffeur mombamomba n'le fiara rehetrarehetra amin'ity lanterne ty dikan'izay raha misy tia hampiasa n'ity lanterne ity zany amin'ny fiara hafa dia tsy azony atao zay zavatra zay fa ho tonga izy dia ho tratra amin'ny polisy satria isy appareil ho ampiasain'ny polisy hijerevana mombamomba an'io